Zavatra andrasana avy amin'ny vehivavy zany dia ny fanampianan'ireo vehivavy rehetra ireo sy na ny ao anatin'ny fikambanana na ny ivelany amin'ny tonon-tanana izay ahafahana manampy anazy eo amin'ny asa fivelomana. Toy ny asa tanana izay efa nampiratintsika tetsy ireo nijerena teo ireo ao anatin'ny fanampianana azy zany fanomezana asa voalohany indrindrany ho an'ireo tsy manana asa nefa afaka manao asa tanana dia ao anatin'ny fampiofanana anazy ny fanampianana azy amin'ny hetsika izay ho atao sy ny mety lalam-barotra izay iarahana mitady zany sy iarahana mahazo ao anatin'ny lalana izay ho atao. Sehatra hidiranay koa fanampianan'ireo maro ny vehivavy. Azo lazaina hoe vehivavy izy nefa mbola lazaina hoe tanora na ankizy mety miteraka tsy manambady, miteraka mpivoaka loha loatra dia ao anatin'ny fitazainana zareo zany ao anatin'ny hoe famoronana azy ny zavatra tokony ho atao, ny fanampianana azy eo amin'ny fiainana izay zavatra efa niainana zany mba tsy hiverina amin'izay zavatra izay intsony izy fa mba mizotra makany amin'ny tsaratsara kokoa, tsy hoe ratsy ny fananana fahasoavana na azo nazahoana zaza akory fa mba hoe ialana amin'ilay hoe voaka loha loatra satria raha manana voaka loha loatra ianao mety sahirana ihany zany le reny nefa izy mbola kely ny zanaka koa eo andaniny dia fanampianana zareo zany ao anatin'izay mety ka hitranga zay. Eo ihany koa fanampianan'ny vehivavy amin'ny fampahafantarana azy ohatra hoe ny fandridram-piterahana ohatra, ny fanampianana azy ihany koa eo misy vehivavy mety tsy navelandray aman-dreny nianatra izy ohatra dia tsy ampiana koa izy zany mba hafantatra hoe misy fivelarana bebe kokoa zany eo amin'ilay vehivavy amin'ny alalan'ny hoe fampianarana anazy, fanomezana anazy fampiofanana mba hahafahany mivoatra kokoa amin'ilay fiainana zany. Tsy hoe mijanona eo amin'ny resaka vehivavy fa voara ihany kokoa ny tanora satria avy any amin'ny tanora ny miainga ny zavatra rehetra ho atao zany dia mitohy makany ny renim-pianakaviana dia makany ny zoky olona. Hatreto aloha zany hatramin'izao mijoroana izao dia mety manana aloha zany azo lazaina hoe mbola tsy manana raha izay fikambanana vehivavy manokana zany tsy manana eto manana izay fa mangataka an'ireo izay rehetra afaka manampy anay satria ny tao-trano tsy efa irery ny fampandrosoana tsy olona ray ny andeha hampandroso ny firenena fa mila olona maro zany miara-misalaha hampandroso ny firenena fa tsy vitanay birao ireo rery na miaraka amin'ireo vehivavy izay efa ao anatin'ny fikambanana.